Miaraba antsika rehetra ary faly mamangy antsika tsiraray avy any indray amin'ny alalany zao sary sy feo izao atonona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo Kristy Jesosy araka ny lohahevitra hitanareo eo amin'ny tendron'ny supportsika ny pejy zany atao anatin'ity direkta ity ty mivantana ity dia ny fananarany soratra masina jaona voalohany toko faefatra ny raisiko ny andininy voalohany izay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivaky toy izao hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Io no hitondratsika afatra andraisantsika afatra ato an'io vetivety atao anatin'ity mivantana ity sy anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ray tsy to ny anaran'i Jesosy Kristy zanany no entintsika manambaran'izany. Mazava tsara ny soramandry izay sorodalana mitondra amin'ny contexte ny amin'ny hoe fampianarana ny amin'ireo izay mpisandoka zany sy ny tokony hitiavantsika ny rahalahy. Iza moa ny rahalahy? Ny rahalahy dia selon la Bible araka ny soratra masina dia ilay fampianaran'i Jesosy Kristy hoe izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra izy no rahalahiko izy no anabaviko izy no reniko izy no ankohonana zay zany ny malaza azy amin'izay famarinana miainga amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy izay. Baiboly no miteny an'izany ary ny aneketsika ny fanambaran'Andriamanitra sy ny zanany. Ny contexte an'ity jaona voalohany ity eto amin'ity toko faefatra ity dia ny amin'ireo mpampianatra sandoka ny mpaminany sandoka ny amin'ireo mpanao usurpateur ny amin'ireo mpamery amin'ny alalan'ny filazoantsara ireo rehetra izany izay classé amin'izay teny nambarantsika izay zany hoe ireo rehetra mpanararoatra amin'ny alalan'ny filazoantsara ary tena mitobaka be mihitsy zany amin'izao vanim-potoana iresantsika izao amin'izao vanim-potoana fampisarantsika izao tena mitobaka be mihitsy. Alohan'ny tena hidirantsika amin'ny fizarana ny afatra ary vavaka kely vetivety fotsy isika ho voninahitr'Andriamanitra ray tsy to ary ny anaran'i Jesosy Kristy foana no hiselentsika ny fanambarana rehetra sy andraisantsika ny afatra. Sotranao zay raha masina tsara indrindra ary misaotra an'i Jesosy Kristy nanome an'izao fotoana izao misaotra ny amin'ny teny mivelatra eto aminay andraisanay afatra misaotra ny amin'ny itony support itony isaorana ianao avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Ianao no manamasina ny teny ianao no mitondra ny otrikaina ara-panahy ilaina sy sahaza ao anatin'ny teny rehetrarehetra. Ny anaranao Jesosy Kristy no anasivanay atombo-kase ny fanambarana sy andraisanay ny afatra. Ianao no manokatra ary mbola hanokatra ny 7 soa manokatra ny mystère rehetrarehetra dia mangataka anao ihany koa zay amin'ity fotoana ity hiasa feno atao anatin'ny soratra masina ary anokatra izay rehetra mety ho sapanana sy kiondalana obstacle rehetra tsy ahafahanteny miasa any am-ponay. Ny anaranao ray masina tsara indrindra no omenay voninahitra ary ny fanambarana rehetra dia ny anarana Jesosy Kristy nandresin'ny fahafatesana tompon'ny teny no tombo-kase an'izany. Alleluia. Iny ary tompoko rehefa mandray an'ity hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra eto amin'ity jaona voalohany ity isika tsy izao no voalohany mitory azy ity tsy izao ihany koa no voalohany zany hoe tsy vo izao isika no nanambara azy ity fa ny zavatra mahafinaritra dia hoe Andriamanitra tsy toa dia manana fanambarana amintsika foana izy manana teny zaraina amintsika foana izy na dia toko sy andininy anankiray io ary ny iverimberenantsika tena tenenina amin'izay dia rehefa misokatra ny toe-pontsika ny toe-panahintsika ny toe-tsaintsika zany vonina handray ny soratra masina prête tsara mihitsy receptive ny amin'izay hoe fandraisana ny soratra masina izay ary mangetaeta manana soafa tia fantatra
ny zava-miafina dia za tena mampahiry anao mihitsy hoe misy fiasan'Andriamanitra tsy toa amin'ny alalan'ny fanahy masiny sy amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy tsy takatry ny sainao mihitsy mamboly sy mamoa ny mystère ny fiainana mandrakizay amin'ny alalany toko sy andininy anankiray io fotsiny. Eto zao dia miverenantsika mamerina mandray an'ity hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy mandray an'ity verset biblika zay efa nitondran'ny mpanompon'Andriamanitra isan-karazany teny ity sika fananarana afatra ity de mamerina mandray ihany koa isika na dia efa noresahantsika teto sy nampitantsika afatra sy nandraisantsika afatra ary zany. Raha mandinika ny fiarahamonina misy tokoa isika dia zavatra hita sy tsapa dia miazakazaka be mihitsy ny fanahin'ny antikristy, ny fanahin'ireo mpisoloky, ny fanahin'ireo mpanararoatra, ny fanahin'ireo mpanambaka, ny fanahin'ireo zay afaka ilazantsika mirazotra amin'izany fanambarana izany ary tena hoe miamatanjaka sy miamandroatra sy miamafana izay sofla izay. De mipetraka ny fanontaniana hoe fa maninona ary tsy misy ve zao Andriamanitra izao fa maninona ary no miamahazovana izany rehetrarehetra izany. Ny zavatra tokony hovoraintsika aloha dia ao anatin'ny fetra, ao anatin'ny contexte isika hoe miara-maniry ny vary sy ny tsy barifary. Isika dia manana an'Andriamanitra tsy to sy Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana ekeko miara-manaiky an'izany tsika araky ny finoana velona sy ny fo atao anatsika dia raha manao hitsin-dalana be zany tsika hoe ahoana ary Andriamanitra tsy to amin'ny mahatsoto azy ve tsy afaka foanana izany rehetrarehetra izany. Tsy izay le izy satria araky ny fahendren'Andriamanitra tsy to voalohany indrindra dia miaina ny contexte ny grâce isika. Zay le hoe miaina ny contexte ny grâce zay isika fanomezam-pahasoavana nomeny tamin'ny alalan'Andriamanitra tsy to nomen'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy io grâce io le teo amin'ny hazo fijaliana nomeny an'io isika dia ny dikan'izay de hoe na ny ratsy fanahy koa ara dia miaina n'io grâce io. Important be ty zavatra lazaiko fa marina ny soratra masina ity hoe na dia ny ratsy fanahy ihany koa ara dia miaina n'io grâce io. Amen. Satria izay mihitsy no toetra an'Andriamanitra, izay mihitsy no fahamarinan'Andriamanitra, izay mihitsy ilay natioran'Andriamanitra tsy to nasehoany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jerevy tsara ilay contexte teo amin'ny hazo fijaliana nisy jiolahy niara no fantsihana tamin'i Jesosy Kristy. Fa mbola niteny foana ilay grâce na dia tao anatin'ny fangiry firiana ara Jesosy Kristy nanolotra ny tenany tao anatin'ilay contexte hoe Golgotha zany. Ilay passage farany hoe nomboan'ny fahafatesana fahavalo farany tsy maintsy resena dia jerevy tsara hoe jiolahy brigand fa teo mihitsy no niteny ilay grâce hoy ilay jiolahy anankiray izay voakasiky ny herin'ny filazantsara ny hazo fijaliana zay namanjehana azy. Misy message apitaiko amin'izay dia hoy ilay jiolahy hoe raby io mpampianatro Jesosy io tsarovy rehefa any amin'ny fanjakanao ianao. Zany hoe ilay grâce na dia jiolahy raha niaro no fantsihana tamin'i Jesosy Kristy no ny fahotany no ny elokany noho ny sy ny sisa be da be. Zany hoe isika izay miaina eloka isika izay miaina fahotana tsy isika fa exemple no ny raisiko satria tsara ialantsika foana ny antom-pahotana rehetra sy ny antokeloka rehetra zany fa tsara amboniny zany rehetrarehetra zany ary tena hoe mendrika miaina ny sitrapon'Andriamanitra isika. De hoy aty hoe na dia niaina eloka ary teo ampandraisana ny valikeloka ilay jiolahy ilay brigand teo amin'ny antsoina hoe phase terminale fa teo indrindra izy no nahatsapa hoe misy grâce misy hazo fijaliana dia teo no ny teny taminy ity tenin'Andriamanitra ity hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra. Fa teto zany ilay jiolahy ilay brigand izay nino ny fanahy ankoatran'i Jesosy Kristy tamin'ny antom-piainany rehetra nahatonga azy ho voaheloka. Ary tsara ilay fanazavana satria voaheloka izy tamin'ny antony rehetra izay nanamilohana azy namantsihana azy. Zay ny verdicta dikan'izay dia nino fanahy be da be izay tsy araka ny soratra masina izy tsy araka ny hoe Jesosy Kristy tsy araka ny filazantsara. Ary io no nanarany soratra masina atsika eto amin'ity hoe Jaona voalohany hoe aza mino ny fanahy rehetra ity. De hitan'ilay jiolahy mihitsy teo amin'ny hazo fijaliana ny sokatra ny masony satria nisy ny présence an'ilay grâce Jesosy Kristy niara no fantsihana taminy. Message daholo zany apitaiko amintsika izany. De teo izy no niteny
hitan'ilay grasy a ary nangeta eta izy a nandray an'ilay grasy izy hoe rapy eo tsarovy a rehefa any amin'ny fanjakanao ianao na dia navesatra tao amin'ny ara ny eloko a ny famatsiana azy na dia niatra tamin'ny tena ny ara ny eloko a fanamelohana azy a ny amin'ny antom-pahafatesana izay tsy maintsy zakainy mesazy ampitaina am'izay ihany koa de hoe nininona eloko a no safiditsika ho an'izay ny safidy an'izany sy maniry ny tondra an'izany azo fijaliana ho azy zany tôt ou tard fa eo no mivelatra foana ny grasy a Jesosy Kristy fa kosa lay fanamelohana mifanitsy amin'ilay eloko izay nofikiriny sy fana ankoatra araka ity Jaona voalohany aza mino ny fanahy rehetra ity izay ninony natonga fiainana ka natonga nanameloko azy de eo ambonin'izay indrindra no milahatra ny grasy ary mandresy ny grasy ho an'izay vonina andray an'izay eto zany de misy mesazy ara-panahy izay ampitan'ny soratra masina amintsika ny anton'ny fisian'ny fanahy be da be rehetrarehetra izay miamatanjaka sy miamanjaka am'izao vanimpotoana iresahantsika sy izarantsika izao raha lasirana-bavy dia ny antony isian'ny balansa ny famonjena mihoatra ny fahafatesana satria raha lay exemple no entintsika teo a zay no aby naborden'ny soratra masina tamintsika hoe jiola no fantsihana teo amin'ny azo fijaliana de misy eloka mavesatra be nitondra ho amin'ny fahafatesana mihitsy ary misy grasy Jesosy Kristy izay nomboana nanombo ny fahotatsika ihany koa de misy balansa zany teo ka ne de nanameloka ho amin'ny fahafatesana ary ilay fanahy nahatonga fahafatesana ho an'ilay brigand sy nanomboana an Jesosy Kristy de misy fanahy mamelona kosa balansa izay miara miseho sy miara miaina eo amin'io azo fijaliana io dia eo amin'izay ny lanja mpandresena hoe Jesosy Kristy fiainana mandrakizay izay noraisiny lay brigand jiola ny tianambara am'izany de hoe miara maniry any vary sy ny tsy barivary miara maniry ao anatin'ny antom-pahafatesana azo fijaliana Jesosy Kristy sy lay brigand voaeloko Jesosy Kristy izay mitondra ny eloko-tsika ihany koa miara maniry ny vary sy ny tsy barivary ary io ilay fampianaran Jesosy Kristy natsitoko teo hoe ao anaty contexte atsika hoe miara maniry ny vary sy ny tsy barivary ao am'izao vanimpotoana resantsika zao de feno tena feno fo profety hitatsika ireny a ny resaka 4 tsy de resaka be loatra an'izay a hitatsika ireny hoe nirakotra équivalent amina vidina trano miara maniry ary mbola betsaka ny ankoatran'izany fa ireny aloha no miseho a tambajotra sy miseho télé miseho gazety sy eta amin'ny aino amanjery fa ny anton'izay le hoe miara maniry ny vary sy ny tsy barivary zay de isian'ny balance tsara mihitsy hoe mavesatra kay ilay Jesosy Kristy ilay grasy afaka mamelona atsika sy milibere atsika mamboly fiainana idira atsika any amin'ny fiainana mandrakizay tahaka n'ilay nidira n'ilay brigand tany amin'ny fiainana mandrakizay na dia teo amin'ny phase terminale azo fijaliana aza izy izay lay tiany ny soratra masina aseho amintsika de raina ny tompo ny zavatra misy mantsy rehefa mandray an'ity Jaona voalohany toko faefatra ity a ny mpamaky sy ny mpino rehetra tsy diso akory dia focaliser isika any amin'ny hoe mpaminany sandoka tena feno mamaky tsika de tena hoe marina tokoa ny soratra masina satria milaza ny fisian'ny mpaminany sandoka milaza ny amin'ny mpampianatra sandoka milaza ny am'ireo faux pasteur sy ireo faux rehetrarehetra mpanao usurpation a sy ny mpisandoka rehetrarehetra marina tokoa izany fa izay dia fijery superficiel izay fa lay filaharan'ilay antom-piainana sy li antom-pamahana lay délivrance mihitsy zany ny tiany soratra masina ampitaina amintsika atao anatin'ny antokafatra zany hoe raha voarainao zany ny afatra raha miara mandray ny afatra isika dia na dia betsaka raha ny mpaminany sandoka ity am'izao tontolo zao ity na dia betsaka raha ireo faux be da be ny karazam-pampianarana tsy izy zay tsy mampitodika amin'ny fiainana mandrakizay na dia misy ary ny karazam-panahy izay andrarano ny baiboly eto hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra satria rehefa du moment isika mino ny fanahy ankoatra ny filazontsara Jesosy Kristy izay dradradradraitsika eto foana ny andotany amin'ny église primitive ny apôstoly Jesosy Kristy dikan'izay a dia misy fiainana zany safiditsika amin'ny alalan'ilay antom-panahy manameloka atsika tahaka an'ilay fanamelohana niatra tamin'ilay brigand fa miteny foana tompoko lahy tompoko vavy raha lasa nanabavy amin'ny tompo ny grasy eo anatin'izay hoe miara maniry izay ao anatin'izao contexte izao ny siny vesatra isehon'ny lala-pamonjena foana rehefa misokatra zany ny masom-panahanao tahaka ny fanambarana atao anatin'ny teny
dia tokony ho hitanao mihitsy am'izay ny lanja ao anatin'izay comparaison zay hoe mavesatra kokoa ary afaka miteny foana, afaka milibere foana, afaka manafaka anao foana, afaka mamelona anao foana Jesosy Kristy na dia phase terminale ara ny antom-piainan'ny olona anankiray ao anatin'ny heloka izay manameloka azy sy mamantsika azy noho ny fahotany eo amin'ny azo fijaliana. Amarana ko azy dia mifamatotra am'izany afatra rehetrarehetra izany dia mazava tsy tokony ino ny mpaminany sandoka sy ny fofo rehetrarehetra isika izay zavatra izay anefa raha tsy misokatra ny masontsika, ilay hoe misokatra ny masontsika dia tahaka nyity brigand izay nisokatra mihitsy ny masony rehefa nisy ny présence an Jesosy Kristy malgré hoe teo amin'ny famatsiana azy teo amin'ny azo fijaliana. Zay ihany koa zany ny contexte tokony ho voaray antsika hoe mila misokatra zany ny masontsika mahita ny présence an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika ahafahan'ny fanan'Andriamanitra tsy to manafaka atsika amin'ny fanamelohana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Satria aza adino fa amin'ny maharasy adamika atsika amin'ny mahampanota atsika dia isan'ny meloka isika. Zay ny teboka voalohany zay. Ny teboka faharoa dia rehefa misokatra amin'ny masontsika dia mahita mihitsy ary misafidy hoe ay Jesosy Kristy no lalana marina sy fahamarinana ary fiainana en esprit en vérité zay ary zay no nahatonga nyity brigand ity ny teny hoe tsarovy rehefa tonga ny amin'ny fanjakanao ianao satria le maso misokatra dia mahita mihitsy hoe io Jesosy Kristy misy fanjakana kay miaraka aminy, io Jesosy Kristy misy paradisa, misy fiainana mandrakizay ary tsy namelan'ilay brigand izay fahitana izay raha tsy nanokatra sy nahakasika ny toe-pon'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay antsony hoe tsarovy aho. Zay zany ny fomba nanehoany azy teo amin'ny azo fijaliana. Dia izay ny tia nampitain'ny soratra masina amintsika amin'izay dia hoe lay fisokafan'ny masontsika zany dia tokony hanetsika atsika ihany koa ary ahatonga fanambarana amintsika izay ahakasika ny tompo Andriamanitra tsy to amin'ny alalan'i Jesosy Kristy apidina ny teny fikasany amin'ny hoe anio dia anio ihany no iaonanao amiko any amin'ny paradisa. Zany hoe rehefa misokatra ny masontsika hitatsika mariny Jesosy Kristy miaraka amin'ny fanjakana, miaraka amin'ny soratra masina, miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana, miaraka amin'ny ministera, miaraka amin'ny grasy, miaraka amin'ny anton-javatra rehetra fiainana mandrakizay dia tsy mijanona amin'izay hoe hita izay fotsiny ihany fa misy zavatra mampitohy atsika amin'izay ao amin'ny alalan'ny etaeta izay ampitatsika makany satria ilay jiolahy dia tena nangetaeta mihitsy hoe hita n'ilay fahasambarana, hita n'ilay fiainana mandrakizay dia nahatonga proclamation tao anatiny ary niaraka tamin'ilay proclamation niaiky sy ny renoncer ny fahotana izy malgré hoe tsy maintsy noentiny ny zavatra nanameloka azy niaraka tamin'izay izy dia nisokatra tamin'ny any lanitra. Zany hoe rehefa mahita isika Jesosy Kristy izay présent eo amin'ny antom-piainantsika malgré ho an'izay ao anatin'ny contexte hoe meloka izy mitambesatra amin'ny fanamelohana, mahita izy misokatra ny masony ao anatin'izay contexte rehetrarehetra zay araka ny zavatra nazavaintsika teo dia miaraka amin'izay misy teny fikasana, misy promesse divine midina avy any an-danitra anio no iaonanao amiko any am-paradisa. Zay le hoe iaonanao amiko any am-paradisa zay dia manamarina le vavaka na ampianaran'ny tompo hoe ety an-tany tahaka ny any an-danitra, zany hoe manomboka miaina fiainan-danitra amin'izay isika amin'ny alalan'ny soratra masina, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny hira fiderana, amin'ny alalan'ny anton-javatra rehetrarehetra izay milaza sy manamarina ny fitohizana ao amin'ny antom-panompoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zany koa ny fanambarana ny fizarana, mino fa misy zavatra voarainao ao anatin'izay tenin'Andriamanitra novakitsika tsotra dia tsotra izay nojerena tamin'ny fijery anankiray indray izay tsy fandraisana tahaka ny mahazatra fa tamin'ny fijery ankilany ihany koa izay teo ambanin'ny fitarihan'ny fanamasina sy fanambaran'i Jesosy Kristy. Misotranao zay ray masina tsara indrindra, misaotra ny amin'ny fotoana, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny grasinao, misaotra fa nanambara ianao ny tsinonay nefa na rehetra satria maro ny mpaminany sandoka sy ny plaza teny efa mianaka sy miparitaka izay mahatonga fanamelohana ho anay ity amin'ity izao tontolo izao ity. Mila mahita anao zay, mila misokatra ny masonay ary mila maharay ny teny fikasana avy aminao izay promesse divine iona aminao any paradisa, zany hoe izao dia izao izay dia miaina ny teninao, miaina ny soratra masina, miaina ny vokatry ny fanahy, miaina zava-panahy. Mankasitraka Jesosy Kristy fa ny fahefanao no nafahanay nandray ny afatra sy ny aina
ny teny tamin'ity andro anio ity. Vonahitra ho anao a ray masina tsara indrindra, misaotra betsaka ny fanany asa avy taminao a, ary mankasitraka ny tombo-kasian'ny azy fijaliana ny anaran'i Jesosy Kristy izay manamasina an'izany teny zany a, ary misele ny fanambarana. Miraha soatsika rehetra zareo foana ny fampianarana ho an'izay tsy afaka nandray a tato anatin'ny mivantana, ho an'ny hafa ihany koa, ary ny angatantsika de hoe Andriamanitra tsy toa anambara ambonin'izany fanambarana rehetrarehetra izany a, révélation mifanitsy amin'ny toe-pon'ny tsiraray a, ahafahan'ny tsiraray a misonga amin'ny famantarana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny accomplissement an'ny herin'ny teny. Tianao Jesosy mirary soatsika rehetra veloma tompoko.